Anisany nandray anjara tao anatin'izay fakan-kevitra amin'ny famolavolànan'ny lalàna amin'ny feny solitany izay moa ary zareo avy ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena miandrandra ny sin'ny fitantanana mangarahara ao anatin'ity sehatra ity ireto fiarahamonim-pirenena ireto ny akom-baovao. Le atrikasa zany dia hoe andinika momba ny fitantanana ny solitany na hoe code pétrole zany ambanin'ny tany fa tsy le pétrole amidy ary amin'ny double change hoe eto amin'ny firenena zany hoe code pétrolier. Ny fiarahamonim-pirenena zany anatin'izay dia mijery hoe ahoana moa zany ny fomba hitantanana an'io amin'ny fomba mangarahara ary ahoana nanjara toerany ny ataontsika hoe ny fokontany ny commune ary ny faritra ao anatin'izay, ahoana koa ny anjara toerany ho an'ny fanjakana malagasy satria ny code pétrolier manko tsy mitovy amin'ny code minier. Ny code pétrolier le antsoina hoe partage de production zany hoe amin'ny voalohany zany bebe koa ny azo le compagnie zany ataontsika hoe manao le recherche pétrolière eto Madagasikara amin'ny vokatra zany raha mahita vokatra izy dia rehefa aveo le izy mitsombadika tsy moramora dia lasa ny malagasy indray lasa manana tombontsoa be indrindra ao anatin'le izy rehefa voaloha zany ny volan'le olona mitondra vola ka tsy mitovy zany aza fangaro mihitsy zany ny resaka hoe ny code pétrolier sy ny code minier fa tsy mitovy mihitsy tsy mitovy amin'le hoe misy le redevance 2% sy 1% zany tsy ohatran'izay le fipetrany fa amin'ny voalohany zany bebe ny le orinasa mpitratraka dia rehefa avy eo mivadika lasa ny fanjakana malagasy indray manana BDP ka amin'izao fotoana izao zany hoe okitihana zany ny omnisy hoe ny omnisy zany hatreto sady organe de régulation, organe de contrôle no organe commercial ka hijanona zany omnisy organe de régulation sy organe de contrôle fa kosa misy société nationale pétrolière ao atsangana dia iny zany no hitatana ny anjarany fanjakana malagasy. Iny société commerciale iny mitovy amin'ny société commerciale rehetra afaka lever fonds koa izy sur le marché international fa io koa zany heverina fa hoe tantanana amin'ny tena tokony ho izy amin'izay fa tsy ohatran'ny naovana ny orinasam-panjakana teto amin'ny firenena hoe zay zany hoe zava-dehibe anisany hoe le tetim-panorona zany hoe hitantanantsika le solitany zany mbola ambanin'ny tany le fomba hitrandrahana azy fomba rehefa avy eo exploitena an'iny ny part de production amin'ny fanjakana zay daholo zany ny tindrena amin'izao fotoana.